tosaina androany fifananao amin'ny ankizy amin'ny resaka sara nanao izay fifanana izay. Amin'ny ankapobeny aloha a nafinaritra ny fifananana tonga tamin'ilay zavatra mieritrrehetina atao zany zahay isaorana eto ny mpiara-monina antoka rehetrarehetra izay nanome tanana tamin'ny fanatotosana azo hetsika andehan'ny voalohany izao. Andehan'ny voalohany ihany dia fa mbola anao izay amin'ny faritany tapatapaky ny volana mars any dia andeha ho any Antsinanana izay nanovana anazy dia hitatrany amin'ny faritra mars ndraika zany. Anisan'ny nanamarika anazy zany dia hoe azo lazaina hoe fantatry ilay ankizy ny fifidianana zany hoe fantatra izy avao amin'ny ankapobeny dia mahavelom-bola aloha zany hatreto. Ny valiny moa zany mbola ao anatin'ny délibération tsara fa ny fahitana izy amin'ny ankapobeny dia intelligent ihany ny ankizy malagasy. Isan-kizy firy teo zany roapolo efapolo ny ankizy nandray anjara. Misy anankiray fotsiny angamba tao anatin'izay aderina mamoa tsy fahasalamana zany dia tsy afaka nandray anjara fa tonga daholo ny andray anjara rehetrarehetra anatiny. Tsisy sivana mihitsy ilay izy fa ilay EPP no manivana n'ilay izy fa ny EPP zany mahafantatra izy any ankizy mety mifampanao sary zareo no mahay an'ilay représentant EPP zany anatiny. Tsy mifidy klasy izy, tsy nisy klasy natao anatin'ilay izy fa nalalaka arak'izay fahitan'ny tompony andraikitra eo anivon'ny sekoly hoe izy no mety ahafofian'ilay izy. Natao sary ilay izy satria ny antony ny sary dia ny ankizy tia manao sary fa ny sary koa dia anisan'ny fomba anankiray ahafahana maneho hevitra sy ahafahany zareo mampita an'izay hevitra izay. Ny antony tena anaovanay azy dia misy antony ngezabe anankiroa. Voalohany indrindra aloha zany ilay fizarana n'ilay fahaiza manao ilay hoe fahaiza mitarika ny leadership zany ho andrindra ho an'ireo ankizy ireo dia vao manomboka izy fifananana sary ilay izy dia miezaka ny ankizy zany manao izay tsara indrindra ny avy any aminy manome maximum zany dia ny tombontsoa rehefa avy eo tsy ho anazy rery ho an'ny fiarahamonina izay niaviany dia ny EPP voalohany zany izay amin'ny fifaninanana io dia holokoana ny toeram-pianarana zareo zany hoe hitan'ilay ankizy zany hoe nanao effort tsara be izy dia nahazo tombony dia tsy izy rery no mahazo an'izay tombony izay fa nahazo tombony koa ny sekoly niaviany. Dia zany tiana eo ampitaina amin'ilay izy hoe il faut être le meilleur fa rehefa meilleur anao dia ny fiarahamonina misy anao miaraka migoaka an'izay maha-meilleur anao zay no tiana pasihana zareo anatin'ny message zany no tiana ampita ao anatin'ilay izy. Ny ampitaina ao anatin'ilay izy koa dia eo ihany mola hoe ireo no pirenena ho fidiana sy ho mpifidy rapitso zany hoe efa mahafantapantatra anatin'ireo fifidianana zany zareo amin'ny ankapobeny. Izay anankiroa zay no manterahantony izy.